Iray amin'ireo candidat ifaninana fividianana solombavambahoaka amin'ny 20 ny volana desambra ho avy zao ao amin'ny district Anakazoabo Atsimo i Adolphe i Sabito kosa no afatarany maro azy ary ny antoko maintso asiny Madagasikara izay tarindra Matosara Georges Rabearso no nanolotra azy ho amin'izany fividianana izany. Saika isan'andro no ahenona asandalo ao amin'ny district Anakazoabo Atsimo faritra Atsimo Andrefana. Isan'ny toerana mamokatra voanjo, mangahazo, tongolo be, vary, katsaka ary lotso ity district ity saingy noho ny olana amin'ny tsy fahampiany fitaovana dia saika kely kokoa ny vokatra miakatra. Olana ihany koa ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana teraky ny alatrombo toerana ka mampikatso izay sehatry ny famokaran'izay. Hitondra vahaolana amin'ireo olana ireo ny antony ijoroany Adolphe antsoina hoe Sapito ka nirotsaka ho kandida amin'ny fividianana solombavambahoaka amin'ny 20 desambra ho avy zao. Altolotry ny antoko maintso ny tenany ka mifandraiky indrindra amin'ny politika ny antoko araka izany ny laharam-pahamehana ho azy. Ny laharam-pahamehana voaloha dia tsy fandriam-pahalemana dia fiompiana sy famokarana lalana izay hita hoe fandrosoana dia zaza fa io harena voalohany amin'ny fianarana. Io laharam-pahamehako io amin'ny district Anakazoabo. Aleo maty tanora toy izay tsy ahabita soa amin'ny tany nahabe raha fa mitondra. No mariny ity kandida amin'ny fividianana solombavambahoaka ity fa tsy misy fampandrosoana azo antenainy raha tsy misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana ary ny vahoaka ka izay no mahatonga azy mametraka ambony ny fianonana ny voan'ny vahoaka. Teraky Ankazoabo i Adolphe izay 13 taona manambady ary mananjanaka 5 mianadahy. Ray aman-dreny ao an-tanàna izy ary filohan'ny fikambanana tantsaha ao an-toerana na ny antsoina hoe FPMH sy sekretera jeneraly ny tranobe ny tantsaha. Commune misy enina moa no mandrafitra ny district Anakazoabo Atsimo izay ahitana mponina manodidina ny 3 etsisa.